ary ianao kory tompo ny famindram-po, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Salamo 2:20, 2:20. Eo amin'ny resaka sabata ihany no miodikodina ny lesontsika. Zava-dehibe io, manan-danja, andro manetriketrika, zany no mahatonga an'Andriamanitra nafatrafatra sy teny amintsika isan'andro ny amin'ireo zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ity andro masina ity. Salamo 2:20 manao hoe: ary ianao kory tompo ny famindram-po, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany. Manana hery miasa mangina manova ny saintsika ny fahamarinana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary io fahamarinana io dia tokony hiainantsika ary ampitaintsika amin'ny hafa. Fantatr'ireo izay manana fifandraisana velona amin'Andriamanitra fa miasa amin'ny alalan'ny olombelona koa ny lanitra. Ny fanahy rehetra izay miara-miasa amin'Andriamanitra dia hanao ny marina ho tia famindram-po ary hiara-mandeha amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanendrentena. Satria Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra ny famindram-po, Andriamanitra ny fitiavana, Andriamanitra ny fitserana, Andriamanitra ny fanasànana, ary mihevitra na dia ny momba, fa na dia ny momba ny biby aza dia mihevitra azy ireny Andriamanitra, satria noforon'Andriamanitra ireny zavaboary ireny. Andeha jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Lioka 3:5, 5:7. Lioka 3:5, 5:7. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: moa tsy samy mamahy ny ombiny sy ny boriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo, ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy ity izay zanaky Abrahama, izay efa nafato Satana nandritra ny 80 taona lasa izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatokana izany amin'ny andro sabata va izy? Ary raha nilaza izany izy dia nangahy ahy izay rehetra nanohitra azy, fa ny vahoaka rehetra nifaly noho ny zavatra malaza rehetra izay nataon'i Jesosy Kristy. Mbola tantaran'ilay vehivavy narary 80 taona ihany io. Tamin'izany tokoa ny olona miompy boriky sy miompy ondro, miompy ompy. Dia rehefa tonga ny sabata afatotra ny entsahany izy, dia rehefa misy fotoana mandeha makany kely dia vahany izy dia hoentina misotro rano. Tsy nanome tsiny an'izany Jesosy fa tokony atao izany. Naleon'izy ireo nefa namahy ny ombiny hisotro rano, fa ilay vehivavy narary nandritra ny 80 taona tsy nahoan'izy ireo akory. Ry namana, aoka hitandrina isika ny amin'ny atao hoe maka atendrony eo amin'ny fitandremana ny sabata, ekstremista zany. Ny fanasitrana, ny fanampina ny mahatra sy ny sahirana dia tokony ataontsika rehefa tonga ny andro sabata. Zao nolazain'ny mpamonjy raha niresaka tamin'ny mpianana izy: ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Matio 7:20. Rahalahintsika ireny sahirana ireny, anabavintsika rahavavintsika, anadahintsika ireny sahirana ireny. Mpirahalahy isika, marary izy ireny. Isika fitaovana ampiasain'Andriamanitra hanampy azy ireny. Raintsika rehetra Andriamanitra ary samy mpitandrina ny rahalahintsika avy isika rehetra. Andro sabata, andro anehoana famindram-po sy fitserana. Ataovy izany sitraka ny mpiandraikitra sy ny ireo mpitantana rehetra amin'ny isam-baratonga fa zava-dehibe misy an'ilay atao andro maneran-tany fanaovan-tsoa, ary tsy mba ao amin'iny andro iny ihany fa mandritra ny fotoana rehetra azoto hanao soa isika. Dia hiara hivavaka isika. Tombon-tsara misaotra anao izahay, afatra lehibe no omenao, ampitainao hanao soa, hanao ny tsara amin'ireny namana ireny, satria mitovy aminay, manana aina mitovy aminay. Olombelona mety olombelona manana marary, olombelona mety malahelo, mba mety misakafo kanefa tsy manan-koanina, marary kanefa tsisy anasitrana azy ireny. Ampio izay mba hanampy an'izy ireny, eny fa na dia amin'ny andro sabata aza. Dia ho fifaliana ao anay ny ankalazanao amin'ireo asa mpamindram-po izay ataonao amin'ny alalana tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy nanonako ny vavaka. Amen.